Akory aby, sosalahy indray miaraka aminao anio video ray vaovao video fahatelo amin'ny fanaovana ny retrait avy amin'ny P2P plateforme ao anatin'ny Antares. Raha izao anao no tavaraka amiko dia sosalahy Randrena Soloniana miaraka aminao ao anatin'ity Facebook anankiray ity, ary asaiko ianao i-clique ny suivi na follow dia maraka andreo posta maro samihafa ataoko eny amelako eny ianao. Efa mahatratra 3,700 nareo manaradia amin'ity profil anankiray ity, ary noko tombatra ny hatrany zay. Amin'ny ankapobeny ireo business rehetra misy ana dia nasehoko amin'ny roy eto amin'ny ilany ankavia ambanin'ny blog ety. Dia mbola azonao atao ny mifandray amiko ao anatin'ny page Joselain Randrena Soloniaina ihany koa, ato anaranao andreo video maro samihafa, amin'ireo tontolon'ny asa maro samihafa zay misy ana, indrindra makasika ny Sincere System. Ary farany ny page anankiray ihany koa Antares Malagasy. Tia dia natokako page ray manokana, natokako an'ny resaka Antares zany. Dia ao anatin'izay asaiko ianao anaraka tsara an'ireo video maro samihafa, fa indrindra ho antsika zay manao an'ilay P2P plateforme. Dia ity video nataoko pin post na le post farany ambony ety ny épingleko eto zany, dia io no arahanao amin'ny déroulement rehetrarehetra na étape par étape mahakasika amin'ny P2P plateforme. Ianao raha mbola tsy capable hijery an'ilay video dia tsy natokana ho anao ny tontolon'ny asa amin'ny internet. Ny antony tsy hisy olona zany andany andro, andany fotoana hitsaty aminao live eo, fa mila manao recherche automatique ianao, ary manao recherche ho an'ny tenanao, zay vao miditra amina business anankiray. Ary ao anatin'izay ianao ko an'ity remarque enjana be ity. Voalohany iaho dia tsy tompon'ilay système, ary faharoa dia iaho dia tsy conseiller na investissement anao, fa ny risque dia ianao ihany no mandray anazy. Zany hoe ninona investissement ataonao eto ambonin'ny tany dia misy risque foana, fa anjaranao no mandray anazy hoe anao ianao na tsy anao. Dia fanotanjon'ity video ity dia fampianarana amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet zay misy ana, ary fampizarana, fa izay moa zany eto ambonin'ny tany fampizara ny soa sy ny ratsy. Ka ho antsika zay rehetra zay manaradia zany dia tsy tompona andraikitra amin'ny décision zay raisinao, fa ianao no tompon'ny décision zay raisin'ny tenanao. Antsika hiditra amin'ny Antares amin'izay rehefa navita n'ilay code captcha ianao amin'ilay sécurité ny site dia tonga eto amin'ny login, ampidirina ny email sy ny mot de passe dia cliquena avy hatrany ilay hoe login. Tonga etontsika dia araka ny hitanao jereo fa lasa ny ampy indray zany ny business ato amin'ny Antares, lasa 80 izy zany zao amin'izao tsika miteny zao, dia zany hoe 3 miverina enina zay maha 80 anazy. Dia afaka jerenao tsirairay avy reo amin'ny alalan'ny fididianao ny Antares.trade, dia ao ato anatin'ilay hoe affiliate programme ato izy 80, dia afaka jerenao tsirairay avy. Dia raha mijery koa ianao ao anatin'ny page Antares Malagasy, misy an'ilay video ity ilay nipublieko tamin'ny fahavalon'ny volana Aogositra lasa teo, zay video ny parrain rehetrarehetra zany, zany hoe izy ny number 1 ao anatin'ny Antares. Ary video ity manao présentation rehetrarehetra mahakasika an'ireo ataontsika hoe tombony ao anatin'ireo business, sy hoe ahoana ny fomba hisafidiananao an'ireo business tokony ataonao ao anatin'ny Antares. Fa conseil fotsiny zany raha tena nanaraka aho dia lay voalohany zany hoe lay binaire profit team sy lay union profit team, ary ny resaka crypto reny zany no hitako hoe tena
tsara anaovana ny investissement ao anatin'ny Antaresa. Na izany zany anao tompo safidy rehetrarehetra fa arakaraka anao io. Ny binaire dia misy lay pack d'investissement manomboka amin'ny $100 ka hatrany amin'ny 3 millions de dollars farany ambony farany teo zany ary azavainy ny parraintsika rehetrarehetra, ary azavainy lay top number 1 ao anatin'ilay Antaresa teo zay mahakasika an'izay. De Union Profit Team dia tsotra kely ny azy dia resaka investissement fa ianao no midefinira ny fotoana anaovanao ny investissement, dia amin'ny alalan'izay no azahoanao gain manomboka eo amin'ny 20 ka hatrany amin'ny 75% isam-bolana zany, arakaraka ny faharetan'ny fotoana anaovanao an'ilay investissement. Fa ianao zany mametra an'ilay fotoana, ametrahanao ny volany, dia tsy azonao kitihana ilay vola iny miaraka amin'ireo gain raha tsy tapitra ilay contrat. Laza antsika hiverina aty amin'ny P2P araka ny hitantsika amin'ny poste farany nataoko eo dia tonga ato amin'ny fanaovana retrait fahatelo zany. Dia hitantsika azonareo jerena ilay sary faharoa, mangasaitsika kely izy ity zay sary zay araka ny hitantsika ety raha miditra amin'ny P2P plateforme ianao dia miditra finance dia investissement cyprien na le hoe investment loans, dia tonga ato ianao dia nisy an'ilay gain azoko lasa alaitsika zay araka ny hitantsika eto zao dia $500 nomen'ny Antaresa tamin'ireo olona anankifolo zay nanome ny preko $50 isanisan'ny olona zany. Dia fa mahatratra $132,5 zany no efa azoko. $1 égale AND na UND mitovy daholo zay. Zany hoe io zany karazana sandam-bola anankiray mitokana ho an'ny Antaresa zay ampiasain'ny samy mpikambanao, fa mitovy amin'ny sandany $1 ny sandany. Dia omaly ariva no nanao ny retrait farany ao ary hitantsika zay amin'ilay poste nataoko teo iny dia misy an'ilay hoe available for withdrawal dia 40 fahatelo zany zany hoe raha mijery an'ilay back office tsika zany dia efa 120 zany no azoko tao anatin'ilay investissement n'ilay 500 teo amin'ny ray volana sy herinandro mahery eo zany zay. Dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy poste ampanaovan'ny Antaresa anao iny lay fepetra isaka ny 12 andro tsy maintsy takinanao. Jereo ilay vidéo tsika ao anatin'ny page Antaresa malagasy any ambanimbany any, misy vidéo ao dira amin'ny onglet vidéo fahatelo ety dia vidéo dingana rehetra ny hitanao farany ambony eo fa mibina ny ambanimbany any dia ity vidéo retrait faharoa ity ao no manazava aminao an'ilay étape atao rehefa manao an'ilay poste ianao. Tsy verenako intsony iny zany fa ireo zavatra tsara tokony ho azonao no atoroko anao androany sy le vaovao izay tokony fampizarantsika mahakasika ny retrait. Dia ohatr'izay zany ny ataonao dia rehefa vita le poste dia miverina miandry an'ilay 15 jours manaraka indray dia araka ny hitantsika eto ny retrait manaraka zany hoe le 9 ny retrait farany teo dia any amin'ny 25 andray zany ny retrait manaraka ho an'ity volana ity zany. Antaresa dia 30 andro foana ny anazy ny ray volana ary zay zany business day iny dia manaraka an'izay ianao. Dia verina aty amin'ny P2P investissement tsika raha $90 zany ny commission azoko tamin'ireo filiale dia niampy an'ilay 40 dia zay nahatonga an'ilay izy au 130 teo amin'ny adiny telo lasaka kely fotsiny dia nahazo note avy any amin'ny Telegram satria teo amin'ny fito teo nanao an'ilay fito mahery teo nanao an'ilay retrait dia tamin'ny 7 alina araka hitantsika eto 7 sasany alina nahazo an'ilay note nahazo an'ilay retrait zany 40 vaovao dia niditra tato amin'ny onglet bonus wallet.
dia ato zany no idirany ilay fonao. Dia ny tapitsika manaraka fa mialohan'ny idirako any rehefa manao promotion tsika dia misy an'ity promotional material ty dia afaka miditra ao ianao dia maka an'ireo sary maro samihafa hoentinao manao poste anelanelan'ny fotoana ankoatran'ilay 15 jours zay takin'ny intéresse zany. Zany hoe mila manao promotion foana ianao ny tanjona ny intéresse satria intéresse dia ao anatin'le antsona hoe MLM na ny multi level marketing na le marketing de réseau. Dia ianao zany mila manao mampiditra olona foana zany mba hitarany mba hindainy ny intéresse zay, ary misy tombony ho anao zay ary misy tombony ho an'ny compagnie ihany koa. Dia aorianan'izay rehefa tonga ato le vola dia hitantsika eo afaka ataonao retrait zany hoe withdraw funds. Ny vaovao farany mikasika an'izay retrait zay dia hitanao eto amin'ny mirako eto amin'le poste faharoa zay teneniny MT upgrade testing ty. Zany hoe raha zavaina tsotsotra izy dia ato anatin'ny 3 andro nanomboka omaly hariva ka hatramin'ny le 12 zany dia manao test zareo fa vita lay mise à jour ny retrait rehetrarehetra zany dia manao test zareo zany phase test zany izy zao ary aorinan'izay 3 andro zay inona fa andeha tsara lay retrait avy amin'ny intéresse. Dia amin'izao zany manana choix ianao manao retrait amin'ny alalan'ny zany hoe P2P zany hoe olona ao anatin'ny membre ny intéresse na olona voananao inscription amin'ny intéresse ka mila hividy an'ilay solde avy aminao dia afaka manao an'ilay internal transaction ianao, zany hoe transfert interne zany no ataonao dia cliquenao iny miditra amin'ny onglet finance ianao zany hoe P2P dia onglet finance dia misy an'ilay hoe internal transaction. Dia mila mitady olona mahatoky ianao, zany hoe olona mahatoky no azonao hivarotana an'le izy dia mifampirarahanareo amin'ny alalan'ny réseaux sociaux zay fandraisanareo eny na io telefona na io Facebook na io Twitter na maro hafa koa. Dia angatanao aminazy ny ID eny na ny numéro d'identité eny ato anatin'ny intéresse dia ny montant zany zay fanarahanareo eo ary ny anaran'ny feno tokony alainao ihany koa. Dia afaka asianao message kely dia confirmena amin'ny alalan'ny code telegram izy rehefa manao ny transfert ianao dia na ianao mandray vola na amin'ny mobile money reny zany na ianao mandray cash amin'le olona dia ataonareo transfert face à face le izy. Dia cliquena fotsiny ilay make transaction dia vita ny transfert interne. Fa mialohan'ny tena andihanany ny transfert automatique dia tsara tsika mivonay koa fa misy andreo site azonao andraisana anazy tonga dia mivadika ho mobile money le izy. Dia eo ny site voalohany ty le hoe Monaiko ity monaiko.net ny adresiny zay no jerenao amin'ny internet zany. Dia afaka alainao ataonao retrait amin'ny alalan'ny zany hoe ny alalan'ny interchange moa fiteny anazy cliquenao ilay hoe retrait eto dia cliquena ilay hoe interchange aty. Dia efa miclique an'iny ianao dia manome choix izy hoe bitcoin sa zany hoe crypto zany amin'ny alalan'ny bitcoin, ethereum, litecoin na amin'ny alalan'ny perfect money sy ny pay. Zay tianao anaovana anazy amin'ireo zany anaovanao ny retrait. Dia raisinao amin'ireo ataontsika hoe wallet reo zany le izy sy processeur de paiement reo dia ampidirina ilay montant zay ataonao retrait dia ny adresin'ilay montanao. Raha tsy manana adresin'ny inscription amin'ny pay sy perfect money anao dia miaraka amin'ity vidéo ty asiako an'ilay roy ahafahanao manao inscription amin'izay onglet anankiroa zay. Fa ny tena conseil zany dia tsara manamboatra compte pay ianao
Dia rehefa vita ny compte pays dia cochena aty dia alefa ny code de confirmation amin'ny Telegram. Dia klikena amin'izay le hoe retrait dia azonao anatin'ny wallet ny pays le izy rehefa avy eo. Vita zay rehefa tonga ao amin'ny pays anao le izy dia eo ianao no manao an'ilay safidy amin'izay ho raisinao mivola sa amidinao aman'olona mitokana. Fa misy an'ilay site le niteneniko teo Money koa dia afaka tonga dia arakaraka ny réserve ananan'ilay système ao zany. Ty zao misy 2 millions d'ariary mahery dia afaka $5 azy minimum dia afaka ataonao retrait minimum tsofoka eto fotsiny montant amin'ny pays dia meny entiny ohatra hoe manome ohatra atsika 5 minimum dia omeny eo valeur an'izay amin'ny ariary. Dia raha ohatra hoe 50 zany no ataonao retrait dia omeny eto ny valeur an'izay mahazo 200,000 ariary ianao. Ampidirina ato ny zany hoe ny numéro mivolanao na ny Orange Money nao dia ny anaranao ao anatiny mivola sy ny Orange Money dia vita zay misafidy an'ilay méthode de paiement eto ianao dia mitohy ilay izy soumettre dia amin'izay fotoan'izay tsy maintsy mandefa an'ilay pays miny adresy ianao rehefa avy eo amin'ny page manaraka ao andefasanao an'ilay vola dia raisinao ho azy any anatin'ny telefona mivolanao ilay vola avy eo. Misy ihany koa ny site anankiray faharoa zay anisan'ny tsara ihany koa dia ty unex.online ty. Miditra ianao amin'ny unex.online dia rehefa tonga ao ianao dia manao inscription. Vita ny inscription dia mandefa karazana verification ny identification ianao any amin'ny contact amin'ity adresy meny ety contact@unex.online dia ity ny andefasanao ny sarinao aloha, sarinao mitokana dia miampy an'ilay sarinao manao selfie miaraka amin'ny kara-panondronao. Zany hoe tazominao amin'ny tanana ohatra zao akaiky ny tarehinao dia manao selfie ianao miaraka amin'ny kara-panondronao. Atao vita tsara ilay numéro ny information rehetrarehetra zany. Alefanao any amin'ny zareo zay amin'ny alalan'ny mail fa verifieny zareo zay ianao vao afaka manao login avy eo. Vita ny verification vao afaka manao login ianao avy eo. Vita ny login dia miditra amin'ny onglet dépôt ianao. Dia ato misafidy an'ilay pays dia manao dépôt ato anatin'ny système ty ianao. Zany hoe manao dépôt ato ianao dia tonga dia convertissez ho azy makany amin'ny ariary rehefa avy eo le izy. Zany hoe dépôt amin'ny pays nataonao convertissez ho azy amin'ny ariary le izy dia rehefa tonga amin'ny ariary le izy dia afaka manao retrait indray ianao ty le izy ataonao retrait indray amin'ny mobile money miditra atao amin'ny onglet retrait indray ianao dia klikena ilay hoe demande de retrait dia misy étape arahanao rehefa avy eo dia tonga dia mandeha automatique makany amin'ny telefonanao lay izy. Zany hoe le vola raisinao automatique, tsisy frais izy io. Cliqueo ilay tableau d'échange ato ambony aty fa hitanao fa tsisy frais le izy rehefa to dia makany amin'ny volanao. Fa amin'ilay manao dépôt ato ianao no misy frais kely alain'zareo zany. Dia ohatr'izay zany ny atao rehefa manao ny retrait ianao ary samy miandry ny le 12 ary mino fa irobiroby fatratra amin'izay ty système interesse ity ka aza ela aza tara. Misy roa miaraka amin'ity vidéo ty manao inscription ary aza dino ny mizaima ny vidéo tsika ary manaraka ny information rehetrarehetra mifandray samiko raha manana fanontaniana ianao fahaezahana valiana fanontanianao arakaraka ny fotoana nananeny. Dia ho antsika zay manao an'ilay binaire profit team rehefa inscrit ianao zany ka hanao investissement fa tsy andry an'ilay P2P dia
Ny tsara vao vita zany ny inscription-nao dia miditra amin'ny sarinao eto ery ambony ery ianao dia personnalisena aloha ilay hoe personal data fenoina tsara iny mombamomba anao miaraka amin'ny sarinao dia vita zay dia miditra amin'ilay onglet sécurité aty ambany ianao amin'ny hoe personal information dia ao anatiny ao misy an'ilay resaka sécurité. Zay aloha ny ataonao voalohany. Vita zany zay anao vao miditra amin'ny onglet finance ao anatin'ilay binaire profit team dia mividy an'ilay pack d'investissement amin'izay dia ato misy manomboka amin'ny 100 izy dia azahoanao ny binaire profit team dia azahoanao gain manomboka gain variable zany azy entre 0,5% ka hatramin'ny amin'ny 2% par jour, miankina amin'ny trade ataon'ilay système intéressé any zany ilay izy, na ilay ataontsika hoe catalyste, satria raha mijery anao poste dia ity izay rapport nandritra ny herinandro ao anatin'ny catalyste ary binaire profit team dia business anankiray ao anatin'ny catalyste. Dia arakaraka ny pack raisinao zany fa ianao afaka manao mampiakatra an'ilay pack arakaraka ny gain azonao eny zany dia mampiakatra hatrany hatrany ianao ary arakaraka an'izay ihany koa ny andro faharetan'ilay contrat zany. Hitantsika eny tsy ilay hoe manaona ny gain azonao sy ny avy amin'ny filialanao. Dia fa misy pack vao niseho farany teo misy ny amin'ny 1 million hitantsika ety ary misy ny amin'ny 1,5 million, 2 millions ary farany ty 3 millions ty. Io zany pack farany ambony indrindra ao anatin'ny Antares. Dia manana safidy ianao raha nijery an'ilay vidéo ilay top number 1 iny ianao anatin'ilay page Antares malagasy miditra ianao anatin'ilay Antares upgrade update io ao misy an'ilay na ilay misy hoe inspiration iny ao misy an'ilay fanaovana an'ilay 3 millions fa jerery tsara fa inspiré ianao raha mijery an'izay vidéo zay. Dia ny mararaka vidéo raha ohatra manao an'ilay union profit team ianao dia araka nambarako tany amin'ny voalohany miditra ato indray ianao dia miditra amin'ny onglet finance indray dia ato ianao no mividy ny pack d'investissement fa arakaraka n'ilay raha nanao dépôt ianao dia tonga dia miditra ato amin'ny start wally ato raha gain azonao dia miditra amin'ny bonus wally ato ary misy ihany koa ny transfert interne sy namany dia afaka anaovanao an'ilay compte opération ma zany fiteny anazy ity transaction wally ity dia zany hoe afaka akisakanao ilay vola dia anaovanao an'ilay izy. Dia misafidy ianao an'ilay manao dépôt aloha zany dia misafidy ianao hoe firy ny fotoana ametrahanao an'ilay vola any. Dia afaka manao simulation kely ianao amin'ilay kajy eto ambany ety ny anahy 330 ny total ny dépôt fa nataoko any nataoko 12 mois daholo izy ireo dia fa ianao afaka manao 6 mois afaka manao 3 mois ianao zay tianao zany dia omeny eto ilay gain azonao dia miampy an'ilay montant napetrakanao any iny zany ilay izy rehefa amin'ny farany. Raha ohatra nanao 1000 iaho dia ao anatin'ilay 6 mois dia mahazo 2700 iaho dia miampy an'ilay 1000 zay milasa 3700 dia na koa hoe 270% zany no azoko. Zany hoe raha anatin'ny 6 mois zay iaho dia mahazo 45% par mois na koa hoe 270% ao anatin'ny 6 mois. Dia validena fotsiny ilay izy créer déposit ianao validena fotsiny rehefa avy eo arakaraka montant nataonao mo dépôt tery ambony zany ilay izy. Dia ny maranana ny vidéo ianao dia mila manana compte vérifié manomboka izao. Dia manentana antsika rehetrarehetra zany anao ny vérification de compte mba azo compte statut ohatra ny anaty vérifié ohatra ty ianao mila mandefa pièce d'identité any sy ny fanamarina ponenanao
Ary jereo any amin'ny YouTube sy amin'ny Facebook fa misy vidéo manoranao fomba fanaovana an'izay. Dia ao anatin'ilay personal information sécurité ery amin'ny farany ambany fanaovana ny vérification. Dia misy étape anankiefatra zay tsy maintsy lalovanao ary ao anatin'ny fotoana fohy dia vitanao ilay izy. Dia mila manana selfie miaraka amin'ny pièce d'identité-nao ianao ohatran'ny tamin'ny ilay Unix teo ary mila manana ataontsika hoe certificat de résidence ihany koa zany fanamarinana ampininana anao. Dia zay no maranona vidéo androany aza adino ny misaima ny vidéo antsika partageo amin'ny namana rehetra any ary miezaka manome vaovao foana rehefa tena mandeha ilay Eritrea. Mandram-piona ny vidéo manaraka indray veloma daholo tompoko. All day.